Ivavaka isika tompoko, isaotra anao zahay Andriamanitra ray be fahasoavanao, zay manome andro, manome toerana, manome ny fiainana manontolo ho anay Israely avy. Ary ambonin'izay dia manome ty fotoana ty koa anao mba hihaonana aminao, mba handraisana zay atolotrao ka hahavelona anay am'izany atolotrao. Sy inona zany fa ny teninao masina Tompo, ny teninao no manome toko, ny teninao no mampadio, ny teninao no mamelona ny fanantenana ty anatinay. Da io zahay am'izay angonana eto zao Tompo, ary sahy eto ny fahasoavanao Jesosy mangataky zahay mba hanokatra ny fo ny fanahinao masina, sokafo ny fanahy mpanazava ny fonay, mba hazava ny fonay, mba homena toko zahay, mba hanana fanantenana zahay. Ary sahy eto aminay koa ny fahasaranao Tompo, handrava ny faharasiana rehetra, hampiposaka ny mazava, ka hampandrosotra ny aizina rehetra, na inona karazan'izany aizina zany, na inona karazan'izany aizina zany. Dia mitenena anao Tompo, fa ny teninao ny tena mampazava. Sy zavatra hafa ny tena mampazava anay, fa ny teninao masina. Sy ny ziro, sy ny volana mankitana na masoandro akory azy, fa izany dia fahazavana zay manapetra ihany. Fa ny tena mazava Tompo, dia ny teninao zay nampisy ny mazava rehetra. Ianao nefa nanambara fa izay, hoe misia mazava, dia misy mazava. Ka dia ny teninao zay manonona an'izany ny tena mazava, fototry ny mazava rehetrarehetra. Da io zahay Tompo, da io ny sirairay aminay koa, da io ny madinika, da io ny zaza, da io koa Tompo zay tanora, apetraky eo ampilatananao zahay rehetra, fa tiany olona rehetra ho vonjena anao, mba ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Dia mangataky anao ary zahay mba hanambara ny teninao, mba ho reny ny teninao Tompo. Sy mandeha ho azy ny andrenesanay an'izany teninao zany, fa ianao no manome ny fandrenesana. Raha sy zany dia sy mahare zahay, mahare amin'ny fomba ivelany ihany, kanefa ny fonay sy mandray na inona na inona. Dia omeo anay ny fandrenesana tsara ny teninao, tareho amin'ny fanahinao zahay mba hisy zavatra ho tafalasaka ao anatin'ny fonay, hanova anay zany, hanome toky anay zany, ahatonga anay hatoky anao zany, hiankinanay aminao, hianteheranay aminao amin'ny zavatra rehetra, sy am'izay mora ihany, fa am'izay atao hoe sarotra koa. Da mitenena Tompo, fa mihaino zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika am'izao, akoatrin'ireo zay fandrenesika tamin'ny vaky teny masina Tompo, dia mbola ho raisika zany ao filazantsaran'i Jesosy Kristy, araka ny Marka, araka ny Matio. Matio 6:12, Matio 6:12, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra. Matio 6:12, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra. Rehefa iaraha mahita izany, dia mivaky toy izao ary amin'ny anarany, ary ny fariseo sy ny sadoseo nankeo aminy dia nakafanahy azy, ka nangataka azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, noho ny hariva dia hoy anareo ho sara ny andro fa mena ny lanitra, ary noho ny maraina dia hoy anareo ho rasy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehin'ny lanitra sy ny famantarana ny fotoana dia sy hainareo. Izay taranaka rasy fanahy sy mizangazanga dia fatraky tady famantarana, nefa sy misy famantarana homena azy, afa sy ny famantarana ny amin'ny zona ihany. Dia nandao azy Jesosy ka lasa. Iray masina olo, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ry fiangonana malala ho aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy tompo. Efa mazava amintsika andavanandro ihany fa efa nisy hatramin'ny ela ny famantarana ny toetrandro. Ny famantarana ny toetrandro moa izay soisika hoe météo fa tsy hafa. Na dia tsy mbola nisy fitaovana ary fomba tahaka an'izay misy ankehitriny aza dia efa nahaina matapatatra ny toetrandro ihany ny olona. Ka dia izany indrindra no resahin'ny tomposika eto rehefa nanatona azy ny fariseho sy ny saduseho. Nanatona azy mba haneho famantarana avy any an-danitra. Dia ny tompo zany no namaly hoe no ny hariva ny andro ny tompo dia hoy ianareo hoe ho sara ny andro satria mena ny lanitra. Ary no ny maraina dia hoy ianareo ho rasy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Ka dia efa namantapantatra ny toetry ny andro ihany ny olona mandraka kehitriny zao azy. Eny fa na dia mandraka kehitriny koa aza dia misy ihany ny vaona ny famantarana sasa. Indraindray dia milaza eo lasaka ny orana kanefa tsy tena misy zany. Ka dia tsy tena azo antoka manahoana loatra zany ka dia famantarana mialoha moa izany. Kanefa natohina dia efa mivoatra tsara akaikikaiky ny marina ihany zay lazay ny fitaovana ary fomba mandraka kehitriny. Kanefa tsy zany ihany ny mila fantarina hoy Jesosy. Sy ny toetrandro ihany mila fantarina fa misy zavatra zay indraindray tsy fantatry ny olona koa dia ny toetry ny fotoana. Mila fantarina ihany koa ny toetry ny fotoana. Ny toetrandro dia efa maro ihany mahafantatra azy. Nia dia tsy mijery météo aza dia fantapantatry ny olona ihany ny toetrandro. Fa iza moa ny mba mamantatra ny toetry ny fotoana? Ny ora sy ny fotoana dia azon'olona ny tanena ihany. Efa hariva ve sa mbola maraina zao sa efa atoandro be? Amin'ny firy ny andro zay indray ny famantara-fotoana. Fa tsy zay ny tena mila fantarina aloha koa fa ny famantarana ny toetry ny fotoana. Inona ary zany atao hoe toetry ny fotoana izany? Ny toetry ny fotoana dia famantarana hoe mbola andrasana ve ny mpamonjy sa efa tonga? Mbola miandro ve sika? Mbola ampiandrasana an'izany mpamonjy zany ve? Kanefa dia tena efa mangetaheta ny fomary teo vonjena. Efa te ho afaka amin'ny gadran'ny satana. Efa te ho afaka amin'ny fampahorian'ny maizina. Zay ny fanontaniana petraka rehefa te hamantatra ny toetry ny fotoana. Efa tonga ve ny famonjena sa mbola andrasana? Io zany ny fanontaniana lehibe. Manoloana an'izay ary dia manatona an' Jesosy ny antoko anankiroa. Solotena nantoko anankiroa teo amin'ny tempolo zany. Ao ny fariseo, ao ihany koa ny sadoseo. Nankeo amin'i Jesosy izy ireo kanefa dia nambara fa nakafanahy izy. Tsy mino zany izy. Tsy mino ty olona zay niporiteny ty izy. Dia Jesosy zany. Tsy mino an' Jesosy izy ireo. Rehefa tsy mino tahaka an'izay izy ireo dia nahagaga fa nangataka tamin'i Jesosy ihany. Hoe omeo famantarana zay izy ireo avy any an-danitra mba hino anay zany. Tsy mino izy ireo fa mila famantarana avy any an-danitra vao mino. Zay no fanontaniana. Famantarana avy any an-danitra hoe izay no angatahana mangataka famantarana. Mangataka famantarana avy any ambony zany. Dia eto amin'ity teny anjarasika ty raha mamaky ny
andiny visivisy kely eo aloha sika zay azonao atao ny mamaky an'izany rehefa fotoana mampalalaka anao ty. Mialohan'izao dia ambara ny namokisany Jesosy ny olona narivony maro tany anefitra. Dia nomeny Jesosy mofo sy hazan-drano izy ireo. Zay tena nisy teo am-pelantanan'izy ireo nefa dia mofo visy kely sy hazan-drano visy, nefa ny fihinana anadiny. Ka avy aiza nefa no havokisana ireto olona anadiny ireo. Dia nivavaka Jesosy tamin'izay. Rehefa avy nivavaka izy dia nasainy mipetraka ny olona, ary ny mpianany kosa dia nasainy zara andreo mofo ireo. Voky ny olona, tena nahagaga fa voky ny olona, naharaka ny zaraina ireo trondro visy sy mofo visy tamin'izany. Famantarana izany tompoko, sy zavatra zay avy eto tany zany, famantarana avy any ambony zany. Inona ny tena votoatin'ny famantarana nefa? Zay tena nomeny Jesosy azy ireo dia sy mofo aloha, na dia mofo aza no nomena tokoa, sy trondro aloha, na dia trondro aza no nomena tokoa, fa Jesosy tenany zay manolotra ny trondro sady manolotra ny mofo, ny tenany eny no atory ny tompoko. Jesosy manolotra ny tenany ho any olona, ny tenany izay zara no atoriny. Ka eto ary zany raha manontany reto olona reto hoe zahay mba mangataka famantarana avy any an-danitra, avy aminao tompo. Sy mino izy ireo, dia sy misy hafany fa Jesosy ho famantarana angatahana io. Izy ho famantarana angatahana io, Jesosy ray avy any an-danitra, izy ny tena zanak'Andriamanitra tokoa. Mangataka izy reto, mangataka famantarana noho ny sy finoana. Dia hoy Jesosy hoe mahay mamantatra ny toetrandro ianareo i Jesosy. Nefa noho ny sy finoanareo dia sy hainareo ny mamantatra ny toetry ny fotoana. Io zany no teny Jesosy. Ny atao hoe mino zany tompoko dia mino fa izao fotoana misy asika zao dia fotoam-pamonjena, fotoam-panavotana zao, sy andrasana sono no famonjena, efa tonga ny mpamonjy. Zay ny feon'ny finoana zay. Fa ny feon'ny sy finoana kosa dia manao hoe aiza ihany zany famonjena zany, mbola sy nandefa famonjena ihany ve ny lanitra hatramin'izay ka hatramin'izao. Ka izy reto dia sy mino. Dia Jesosy zany ny teny hoe taranaka rasy fanahy ianareo, mizangazanga fatrapitady famantarana, nefa tsy misy famantarana homena anareo afa-tsy famantarana ray ihany, dia ny famantarana ny amin'ny zona zany. Ny famantarana ny amin'ny zona zany dia mamerina kely asika amin'ny tantarany zona zay voalaza ao amin'ny soratra masina. Zona zany dia isan'ny mpaminany zay ny ran'Andriamanitra hitory teny tany amin'ny tanàna zay tolisy anankiray atao hoe Ninive. Nandany lehilahy, sy nino izy, sy nety nandeha izy, nandositra izy. Ka rehefa tonga teny am-pandosirana teny dia nanonja be ny ranomasina, ary dia farany ny eritreritra ny tao sambo nanao sikidy ry zareo, satria mpanao an'izany izy ireo. Ka rehefa nanao sikidy izy ireo dia nahita hoe ity rangahy anankiray ity, zona zany, zay matory sy mahasiaro akory, izy io no mahatonga zao toetrandro rasy zao. Dia niraisin'izy ireo zona, dia nasipiny tany anaty ranomasina satria mitondra loza. No hany hazan-drano zona, no hany trondrona lehibe zona, ary rehefa avy eo dia mibebaka atao anatin'ny kibony hazan-drano izy, ary ny hazan-drano nitondra azy ka nalohan'ny hazan-drano teny amoron'ny tanàna Ninive izy. Na dia sy mino aza zona, Andriamanitra mahatateraka ny asany. Andriamanitra nitondra azy ho an'ny Ninive ihany, ka ny trondro no nampitondrain'Andriamanitra azy ho tonga eny an-tanàna Ninive. Zany ny fomba an'Andriamanitra ny tompoko.
Andriamanitra dia mahatanteraka ny asany, na mino ny olona na sy mino ny olona dia ny planina an'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra dia izy ny manatanteraka azy. Rehefa tonga teny zona, ny tory teny dia zao, zona ny eritreritra hoe reto niny vita reto tsy mino, sy mba hihay ny tenin'Andriamanitra. Vatany vao mitory teny zona noho ny asan'Andriamanitra zany dia nibebaka ny olona tao Ninive. Ny mpanjaka ka hatramin'ny vahoaka entina manontolo ny fady hanina, sady nitafy lamba fisaonana, nitafy gony, nitafy ary nanao nihosotra lavelona tamin'izany fotoana zany. Nibebaka ny olona tao Ninive. Asan'Andriamanitra ny zany. Sy asan'ny zona zany, sy asan'ny hafa zany fa asan'Andriamanitra zany. Ny famantarana ny amin'ny zona ary zany dia famantarana hoe na dia sy mino aza ny olona, Andriamanitra ny miasa. Na dia sy mino aza ny olona, Andriamanitra mahatateraka zay fikasany raha teo. Ka eto zany dia karazana manao vavaka ihany reto sady seho sy fariseho reto. Mangataka amin'ny Jesosy izy ireo mba hisy famantarana avy any an-danitra ho azy ireo. Ny vavaka rehefa sy atao amin'ny finoana dia sy tena vavaka. Ny finoana koa dia mila vavaka mba hitoetra marina amin'ny finoana sika. Izy roa eo zany samy ilay sika. Ny vavaka mila finoana, ny finoana mila vavaka. Na dia mangataka inona na mangataka ny zavatra inona to inona aza ny olona, raha sy mino izy dia tena sy ao zany. Ary toy zany koa ny finoana. Na dia mino to inona aza ny olona kanefa sisy fiainam-bavaka ho aminy dia vetivety izy dia hiala tamin'izany finoana zany ka ho lavo izy. Zany ary ny resaky. Tomina isika mba hivavaka, tomina isika mba hino. Kanefa ny fitaomana lehibe zany zao dia zao hino ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra ne no miasa. Na ny finoana aza dia sy hain'olona no mino, fa mila angatahana amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra no mampino, Andriamanitra no manomana ny fon'ny olona hino, Andriamanitra no mahatonga fihenona ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra no manomana ny zavatra rehetra zay sy haisika. Iza moa no mahay mampibebak'olo zany, iza no mahay mampivavak'olo zany. Asan'Andriamanitra daholo zany, fa sy misy asan'ny olombelona na dia kely akory azy. Koa isika dia sy mba nasoina hangataka famantarana, fa nasoina hino, minoa fosiny ihany dia zay dia ampy asika. Ny mangataka famantarana zany asany sy mino zany. Fa Jesosy no ilay tena famantarana lehibe avy any an-danitra. Izy dia avy any an-danitra, izy no zanak'Andriamanitra. Izy no manambara ny fomba ny rehetra fa efa tonga ny fotoam-pamonjena. Ny toetry ny fotoana zany dia zao, efa lasa ny aizina, efa lasa ny zavatra taloha, tonga ny mpamonjy, tonga ny androm-pamonjena. Raiso Jesosy. Izy eny ny tena famantarana atolotra sika, atolotra anao, atolotra sika sy raray avy, atolotra ny fiangonana. Jesosy no ilay avy any an-danitra. Izy no zanak'Andriamanitra. Tonga eto izy, tonga eto ampovoasika koa izy, tonga ato amin'ity tokantrano ity koa izy. Manatona sika izy, mitady asika izy, te hanome zava-soa sika izy. Tomina sika mba hangataka tokoa, kanefa hangataka amin'ny finoana zany. Izay no tena zava-dehibe. Rehefa avy niteny an'ireo ten'ireo azy Jesosy dia nandao ireo zay nanatona azy dia ny fariseo sy ny sadoseo. Sy nanameloka azy manao oana fa nitaona azy amin'ny fomba enjakenzana ihany aloha, nitaona azy hiala tamin'ny sy finoana. Miala tamin'ny sy finoana hoy Jesosy ka minoa. Aza mangataka famantarana, fa raiso ny famantarana efa omen'Andriamanitra asika dia Jesosy zany. Jesosy ny famantarana fa efa tonga ny famonjena, efa tonga ny fanavotana, tonga aminao koa izy, tonga amiko koa izy, tonga amin'sika rehetra izy. Sy hoe apiso, sy hoe amboavy, sy hoe afaka heritaona fa androany zao dia mandray azy sika, mandray azy miteny. Jesosy zay miteny dia
izy no manolotra ny tenany amin'ny teny izay ambarany tompoko. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay ray sy ny fitaizana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina hatramin'izao ko ao mandrakizay. Amen.